fa ijanony amin'izay sehatry ny fampianarana ambony izay hatrany isika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Namaritra ny ola ara-pameana ao amin'ity taona 2020 sy 2020 ity ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Misongadina ao anatin'izany ny fanatsarana ny lalàna momba ny rafitra LMD, rafitra izay nampiarina teto amintsika nanomboka ny taona 2020 sy 2020. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorson. Dimitona no nampiarana ny rafitra LMD, licence masters doctorat, ny stage ary nisy antony lesoka hita tao anatin'ny fampiarana azy. Itananarenana ny lesoka hita ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ny hitondra fanovana sy fantsina ny lalàna momba izany. Ny ao fampianarana dia ilay resaka LMD efa 5 taona zany zao hoe nampiarana ny LMD teny amin'ny université teny fampianarana ambony teto Madagasikara. Ka rehefa amin'ny 5 taona zay misy ny nandro tsara, misy koa nefa ny lesoka ka afaka 5 taona dia efa ahafahana mijery an'izay hoe inona ny lesoka inona ny mandeha dia misy texte zany ovana rehefa avy mijery an'izay zay satria izy atélé lehibe be zany mijerena an'izay ka ahafahana manova texte mba hifanaraka koa amin'ny zava-misy eto amintsika eto Madagasikara. Ataony amin'ity taona 2020 sy 2020 ity ihany koa ny fanadinana iraisan'ireo mpiofana amin'ny sampana paramédicaux na amin'ny université tantana ny fanjakana na avy amin'ny tsy miakina. Lara-pahamena koa ny fanaovana ny fanadinana national paramètre zay fandraisana tamin'ny taona fa amin'ity taona ity izy tsy maintsy atao mba ahafahany rehetra hoe rehefa mahavita n'ilay fianarana paramètre dia mba mitovy lenta zany ny diplôme sy ny fahaiza-manao mba hoe mba mira zany eo amin'ny sehatry asa. Toizana amin'ity taona 2020 sy 2020 ity ny fanavaozana ny foto-drafitr'asa any université sy ny fitoeram-pikarohana samihafa eo ambany fiainany ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ary nonoma tao am-pifidianana ny taona 2020 sy 2020 fa nambogoavana ho an'ity ministera ity ihany koa ny ametraka filaminana ara-tsosialy eo anivon'ny université ary miantso ny mpianatra, ny mpampianatra ary ny mpandraraha ho samiaka ny andraikitra tandrify azy avy amin'ny fanatanteran'izany ny ministra ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ny professeur Rasoazana Nera Monika nandritra ny lanonana fifampiarabana tratry ny taona izay nitontosain'ny ministera tarihandy no nilazany ireo asa lara-pameana rehetra ireo.